Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalalo no anantsika amin'izao fotoanana izao dia falibenay tena komena aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratrantso miaraka aminay eto androany. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra dia tononoko aminao ny fiadanana Jesosy ary matoky sy mihina fa ifampahery eto indray tsika amin'ny androany dia misaotra aminao ny fidy araka aminay eto indray anatin'izao fandaharantsika isan'andro eto izao raha androany matoka miaraka aminay dia rabanao sady dia tena aminao hoe tsy kisendasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilahan'ny tompo anao. Halleloia. Koa dia araroty ny fotoana mbola fahantsika mihaino tenin'Andriamanitra tahak'izao. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no ampiovan'ny fiainanao io, tenin'Andriamanitra no anoritra ny lalanao. Halleloia. Anova ny lalanao io, tenin'Andriamanitra no anangana izay rava eo amin'ny fiainanao. Ka dia mahireza tany tompo maharitatra amin'ny farany adiny sasany ny raha antsika eto isan'andro tahak'izao. Tany tompo Angelina Diamant en Chine, Cotanella Belgique, Itoudra Rousseau France, Tira Maramela France, Angelina Suzelle Suisse, Elicarac France, Silna Rosemina France, Razana Sylvie Koweït, Marie-Angela Dubaï, Hortensine Koweït, Elena Miarniana France, Artisanat de Madagascar France, Marina Tiana Canada, Yamodil Koweït, Marjo États-Unis, Hortensine Koweït, Angelina Diamant Chine Evangelito Someva France, Artisanat Madagascar France, Artisanat de Madagascar France, Bersava Koweït, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Lobitina France, Nassimi Koweït, Sandola Koweït, Jesus Koweït, Namin Sumakrina Koweït, Terijal Benza France, Nain Jesus ihany koa Tojo Allemagne, Azaska Matitsy France, Nassimi Koweït. Tany tompontsika mianakavy dia mareta hatramin'ny farany. Tany tompo isika mianakavy. Alleluia. Ny tsodrano antsika androany dia amin'ny salamo faraiky amin'ny 7:20 hatramin'ny 4:40. Alleluia. Salamo fa raiky amin'ny 7 andininy 4:40 hatramin'ny 4:40 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria zany ndraiky tamin'ny fitiavany dia hamonjy azy ananatra azo any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy. Iantso izy dia hamaly azy
eo amin'ny araory izy amony sy ame voninahitra azy a hovokisako fa ela velona izy a ary asehoko azy ny famonjeko. Halleloia, amen, halleloia. Zay nitsodrahantsika androany dia raiso amin'ny finoana sy ampifaliana manatolotra anareo ampinoana ihany koa. Ny Jesosy ihany koa Miry Andriamalala Allemagne, Ekerandrena Solo Madagasikara, Karaky France. Iny Jesosy tsika menakavy hovokisan'Andriamanitra fa ela velona ny ianao zao ianao velona zao mihitsy no hovokisana fa tsy mamoky ny maty Andriamanitra fa ianao zao velona zao mihitsy no hovokisan'Andriamanitra. Iny tompontsika rehetra zay no ela fa mandolotsika hivavaka tsika metraka ny fotoana eo am-pelataran'Andriamanitra dia andao mampandrosotsika ny anabavitsika halleloia ny anabavitsika Ekerandrena Solo izy nivavaka ho an'ny fanomboana androany hivavaka ho an'ny fanomboana ny fotoana ka andao ometsika fitenenana avy hatrany ary ranabavy kekea anao ny fitenenana. Sodapetsaka pastera nanome fitenenana miaraka hivavaka ary sika rehetra. Jesosy malalo misaotra manome voninahitra anao indray izay ny amin'ity fotoana sy omenao anay ity eto androany indray. Mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay androany Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana, ny amin'ny hery sy ny tanjaka, ny fahasalamana izay mbola hitahinao anay isanandro Jesosy malalo. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao izay mbola hitafianao anay isanandro Jesosy. Ankehitriny dia mangatak'izay fifonana famindram-po eto anatrehanao androany Jesosy. Mamelana heloka mifony izay tsy fantaterahana rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy mba ho afa-keloka ary sasao izay mba ho afa-pahotana. Ankehitriny Jesosy malala ny fotoana rehetra izay omenao anay eto androany Jesosy dia apetraka feno eo ambanin'ny fitantaranao Jesosy malalo. Ho feno ny voninahitra ao ary rakofa ny fahatsarahanao Jesosy. Ianao Jesosy no hanositra ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy malalo. Tahio ny teny Jesosy ary tahio ihany koa izay tsirairay avy izay henon'ny teninao eto Jesosy dia apetraka feno ho pelatananao izany fotoana eto izany Jesosy malalo. Mbo feno voninahitra ao sy ny fahatsarahanao dia voninahitra dia averinao anao rery ihany Jesosy. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ranavavy keketsika tao anatin'izany vavaka mampezanetiny izay. Andriamanitra manana pahasoavana any malifitianao mitombohositra sy pahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranavavy keke Randrena Solo. Tahiny Jesosy. Tahiny tompo ihany koa izy no mety mbola tsy narabaiko teo Bersavaka Oety, Tonga Soa, Marie-Angela Dubai, Tonga Soa, Mesobe Anjana, Arabie Saoudite, Selina Rosemina, France, sy mbola tsy narabaika any Irina Randrena Solo, France, Tonga Soa. Halleluia. Tahiny tompo kadaka malala ao ambony eo koa mbola tsy narabaiko teo Tonga Soa ihany koa kadaka zay ngambany Tsirambalamiel. Tahiny Jesosy. Ndaotsika amin'ny ilana anankiray tsika inona no fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanao androany? Inona ny azonao ambara raha ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra? Za androany nisy zavatra nataoko izay teo dia nataon'Andriamanitra ny tamina olona tsotra be izay ahako niary nanao zavatra tamiko ary tena tsy afeno fa hatramin'izay hoe nanaovako zavatra taman'olona dia anisany nisy olona angamba anankidimy tena hoe tsotra indrindra nanao zavatra tamiko sady mahafinaritra sy tena hoe dia anisan'izay olo izay angamba ny fahadimy. Ohatrany hoe tsy omen'Andriamanitra efa mavesatra mihitsy zany fa tena izay mifanerasera amiko dia tena nahafinaritra be daholo ary misosa sy vita tsaka ny sy andava ny zavatra izay nataony izay olona satria lamina be ny fiarahana, mahafinaritra be ny fiarahana
dia hitako hoe Andriamanitra manokatra lalina sy manamora ny zavatra izay atao ka hanomezako voninahitra azy. Inona no azonareo ambara? Inona fidrona vavolombelona? Inona ny zavatra azonareo atao lazaina mba hisandratan'ny voninahitran'Andriamanitra? Dia ndao ao anatin'ny teritiny ambarantsika izany. Dia aorian'izay ditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena nambabitsika fa beolahy isika. Mino finaritra antsika hanao hira anankiray antsika raisoa. Alleluia. Izany ny titrany hira izay ho alefantsika ity androany. Dia samy manolotra teny fotoana izao alohantsika tenan'Andriamanitra tenantsika hoe raisoa tompo. Alleluia. Mino finaritra daholo.
Halleluia. Sotra an'Andriamanitra amin'izany hira zany andry mahafinaritra kely le hira. Ho tahin'ny tompo aneny mpanolotra ny hira, tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Halleluia. Miditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Fa mialohan'izay aloha, andao isika mamaky fijona vavolombelona vitsivitsy, apahany vitsivitsy eo amin'ny anakelinao no vakiako tsy ho voavaky tao moa na rehetrarehetra satria na fotoanantsika efa mandeha ihany. Hoy tody raha hoso hoe voninahitra n'Andriamanitra ozy izy irery ihany fa mbola mety tombonandro fahasoavana ary afaka nanaraka vavaka intelo anio dia misaotra an'i Jesosy fa teo foana izy intelo ankiavitra ankigetsemane dia vavaka fiamberana. Halleluia, tsara zany. Itombo ihany koa asan'ny apôstôly tonga soa rahalahy Kodaleoni tonga soa, Junarda tonga soa, kadaka malala efa niteny teo. Ny tontolo androko androany hoy Kodaleoni, halleluia, tenaina mandrakiriva Jesosy mbola menery sy tanjaka sy fahasalamana ary feno fiarovana mandrakiriva misaotra an'i Jesosy. Halleluia. Ny tontolo androko androany ozy izy ranambavimamia soraka Jesosy fa nilamina tsara feno fitahiny sy fahasoavany. Halleluia ho azy aleny voninahitra. Amen. Hoy Junarda hoe tontolo androko androany dia isaorako an'Andriamanitra fa feno fitantanana feno fiarovana tena nilamina ary tsy dia be asa satria nandeha nivoaka nomboka tamin'ny valo maraina efa hariva be vao tonga. Tsy dia nafy ny asa ary tsy dia reraka androany. Misaotra Jesosy malala. Halleluia, amen. Avakiko farany ranabaviliana hoe halleluia, misaotra an'Andriamanitra ny be fa satory somatsara ny ankiavitra marana teo, misaotra azy koa fa nomenery sy tanjaka ary afaka niasa tsara ary dia nilamina koa izany. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra azy mandrakiriva fa dia mbola tapahoana somatsara atao trano indray izay mianaka dia raiko ny anarana masina ho azy rehery voninahitra mandrakizay. Amen. Hoy Berta hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana anniversaire ny zanako faravavy androany, feno fahasalamana any amenakavy. Halleluia, ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Halleluia, amen. Vita soamazavy ny asa rehetra natao nahita vity hatrany teraina Jesosy malala. Irarisoa ny zanaky ranavavy Berta tsika androany dia irarisoa ny zanaky rahalahy Markely koa, Elioty kely izay feno eny taona koa androany raha tsy diso izay eny taona. Dia andao irarisoa ny zanaky ranavavy Berta sy rahalahy Markely ary tsika amin'izao fotoana izao. Zay ny afaka nivakiako satria raha vao mihoatra dia lasa indray fotoanantsika. Misaotra anareo efa nanoratra, misaotra anareo tao anatin'ny izany rehetra izany fa dia nanandratra n'Andriamanitra tokoa ianareo. Ho azy ny voninahitra ka dia mahereza tahiny tompo. Ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Nambavintsika Fabiola zanaky andapa nitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia teo dia mentsika azy ny fitenenana ao aorianan'izay dia verinety ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Halleluia. Laso aloha. Asotety aloha raha evana. Groupe 7 moa zavatra fa nisy tsy mety kely ny fikitiako ny zavatra tato dia nisy niova kely. Groupe 7 miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Andasolo riavana.
sy indrindra. Ao ary sika rahatsiny kely a tahiny Jesosy ary a ranabavy fampivelazana andapa anao avy hatrany ary a ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Dia tsika kosa iaino rehefa avy eny mameno-petra ny ten'Andriamanitra tahiny Jesosy tsika rehetra. Haleloia, dia mankasitraka indrindra pasitera nanome fitenenana tainy tompo manokana nareo mianakavy kely dia tainy tompo ihany koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao vavaka fiambinana izao dia mbola raisiko fifaliana sy fahasoavana lehibe ho anary havana fa ahafahako izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androan'io izao dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampaherezana amin'ity androan'io izao ry havana malala dia hitantsika ny amin'ny salamo. Salamo fa 13:107. Salamo fa 13:107 no akantsika teny fampaherezana amin'ity androan'io izao. Haleloia. Raha miara-mahita antsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Manangana ny malahelo avy amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Amen. Ny soramandry dia milaza hoe fiderana an'Andriamanitra lehibe izay manandratra ny malahelo. Haleloia. Omaly antsika ry havana dia nilaza ny fahalehibiazan'Andriamanitra Jehovah mpiady mahery. Fa androany kosa antsika ry havana dia hanambara ny fideranan'Andriamanitra lehibe. Haleloia. Satria lehibe loatra i Jehovah Andriamanitsika io tsy takatry ny saina, ny fiombany, ny fitantanany, ny famonjeny, ny fiasany eo amin'ny fiainantsika dia tsy takatra ny saina ry havana malala. Androany dia milaza ny fideranan'Andriamanitra satria ahoana moa izany tsara loatra Andriamanitra ka dia omendrika hoderaina sy omena voninahitra Andriamanitra. Betsaka ny vokatsoa azo avy amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra, avy amin'ny alalan'ny fanandratana an'Andriamanitra. Avy tamin'ny alalan'ny fiderana nandrava ny mandany Jeriko rehefa nitsoka ny anjomara ny zanak'Israely rehefa nanomboka ny hira fiderana rava tanteraka ny mandany Jeriko potika. Ary tadidintsika tsara koa ry havana ny Paoly sy Silasy rehefa nalefa tao an-trano maizina rehefa nanomboka ny hira fiderana izy ireo ny voa io trano maizina izay nisy an zareo io, ny vaha izany ny fatotra izay namatorana ny zareo, afaka tapaka ny fatotra izay namatorana ny zareo, afaka zareo noho niny noho ny hery ny fiderana. Betsaka ry havana malala ny vokatsoa azo avy amin'ny alalan'ny fiderana. Androany antsika dia tokony mba ahay hideran'Andriamanitra. Tsy fantatro ny ady izay lalovanao amin'izao fotoana izao. Mety mandalo ady sarotra anao amin'izao fotoana izao. Mety mandalo olana mafy izay atrehanao anao amin'izao fotoana izao. Fa androany raha mahay midera manandratra ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ianao androany tena hivaza ny olanao izany. Tena hiala izany fatotra izay mety misy rindrina na hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ataovy hira fiderana fa hiala potika ny asan'ny maizina izay mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Haleloia. Hiala ny fatotra rehetrarehetra, hiala ny zavatra manahirana anao raha mihira fiderana ianao androany, raha mahay misaotra an'Andriamanitra ianao androany. Fa ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia tokony ataontsika foana. Ninona zavatra mitranga, ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Tokony hoe hisaotra an'Andriamanitra foana isika, tokony hideran'Andriamanitra foana isika. Araka ny amin'ny 13 hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany no hoderenany ny anaran'i Jehovah. Hanambarana ny fideranan'Andriamanitra foana izany. Haleloia. Tia mba herenao androany ry havana avy amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Mety toy ny tantaran'ny Estera izay kamboto mbola kely ianao. Mety mahatsiaro kely sy bitika manoloana ireo olona manodidina anao rehetra. Mety tsy misy ray aman-dreny afaka miahy. Mety efa nilaozam-bady ihany koa.
ary mety mahatsiaro miady irery tokoa, tsy manana na iza amin'ny fiainana ohatra ny tsy mba hanana fahafahana handeha lavitra izany. Raha mijery ny zava-misy eo amin'ny fiainanao, ry havana malala, fantaro fa Andriamanitra dia tena mahay ary manana fahaizana manokana amin'ny fananganana ny fiainan'ny olona. Hainy tsara ny manandratra sy mitahy ny olona na dia miainga amin'ny tsy misy azy. Haleloia! Tsy diso manahirana loatra ry havana ny fiainanao ka tsy hainy ho vaina. Tsy hoe sarotra loatra ny zavatra hatrehanao ka tsy ahitana intsony lalakovahana. Haleloia! Tsy diso ngeza koa na hoe be dia be ny olanao ka tsy hainy vahana. Tsy diso be loatra koa ireo hadisoanao na fahotana vitanao ka tsy hoe tsy azo avela. Tsy diso latsaka any amin'ny lalina ny fiainanao ka tsy hainy sintominy. Tsy diso be loatra koa ny faharavana eo amin'ny fiainanao ka tsy azo ny harenina. Haleloia! Tsy hoe maro loatra ny fahavalo sy rem-panohitra anao ka tsy azo ny sakanana. Lehibe loatra ny fitiavany ry havana malala. Lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra. Avo loatra ny fisainany. Haleloia! Tsy voafetra mandrakizay ny fahaizana sy ny fahendreny. Tsy takatry ny saina ny fahalalana. Tsy manam-paharoa ny heriny. Haleloia! Tsy mety tapitra ny fahagagany sy ireo zavatra vaovao afaka ataony eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Afaka matoky azy tanteraka aho, afaka matoky azy tanteraka ianao ry havana. Manana finoana aminy sy izay lazainy. Afaka tena hanana fiainana tsara sy feno voninahitra tokoa ianao. Raha matoky azy ianao, raha mino azy ianao, raha mahay midera azy sy manome voninahitra azy ianao, raha mahay misaotra azy ianao. Haleloia! Fa zao ry havana malala, fa aza menatra amin'ny toerana misy ianao androany ianao. Aza menatra ianao amin'ny toerana misy ianao io androany ianao. Aza menatra na ratsy fitafy. Aza menatra raha tsy afaka hitovy amin'ny hafa noho ny tsy fananana ianao. Aza menatra noho ny asa amin'ny ray aman-dreny. Aza menatra satria sahirana ny ray aman-dreny, miady mafy vao homana. Aza menatra na ahoana ny fijerin'ny olona hoe sahirane sisy, fa aza menatra. Fa aza manohy ny fiainan'ny mpiatsara velatsihy, miezaka maninjika ny tsara ety ivelany, mitrosa, mindrana amin'ny hafa, na hoe mangalatra mba hanakofana na hanakonana ny tena maizy anao. Fa aza menatra mijoro amin'ny fahamarinana ry havana. Aza menatra mijoro amin'ny fahamarinana. Ianao io aloha ny misy dia ikeo dia iafio, ary isaory foana Andriamanitra amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Na inona isaory foana n'Andriamanitra. Ataovy hampy ho anao io fahavelomanao io. Haleloia! Fa ianao ry havana, ianao mihitsy no andrasan'Andriamanitra hampitsimbatika ny tantara atsoatsy amin'ity taona 2025 ity. Ianao no tokony ho pirofo mivaingana fa mahay manandratra olona hiala amin'ny vovoka tokoa Andriamanitra. Haleloia! Mahay manangana ny olona, mahay manandratra ny olona hiala amin'ny vovoka tokoa Andriamanitra ho amin'ny voninahitra. Haleloia! Engane ho anao mihitsy no ho vavolombelona izany, manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka Andriamanitra. Haleloia! Ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Tianao Jesosy ry havana, mahereza manoloana ady na olana na problema misy ianao io androany. Fa Andriamanitra dia hanandratra anao hiala amin'ny vovoka io. Ny vovoka dia natao hitsahana, fa Andriamanitra dia tsy hamelantsika. Andriamanitra dia tsy hamelantsika hitoetra ao anatin'ny vovoka. Atsika ry havana mahafantatra, mahalala rehefa misy vovoka, rehefa tafiditra ao an-tranontsika ny vovoka, dia maka kifafa atsika mamafa iny vovoka iny mba hiala
na ny fitafintsika zany na ny lambantsika rehefa feno vovoka dia tsy maintsy kopahantsika iny mba hiala iny vovoka iny, fa mihoatra lavitra izany Andriamanitra ry havana, mihoatra lavitra izany Andriamanitra dia tsy hamelantsika hitoetra ao anatin'ny vovoka fa analantsika ao anatin'ny vovoka izy tena hoe ametraka antsika amin'ny toerana tsara. Haleloia. Fa andaontsika hideran'Andriamanitra, andaontsika ny voninahitra an'Andriamanitra, fa tsisy tahaka io Jehovah Andriamanitsika io tsy manam-paharoa io, izy irery ihany no Jehovah Andriamanitra. Haleloia. Araka amin'ny andininy 5 milaza hoe iza no tahaka an Jehovah Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo. Haleloia. Tsy misy ry havana, tsy misy tahaka io Jehovah Andriamanitsika io fa mahereza ianao ry havana malala fa Jehovah Andriamanitra dia mpiady mahery araka ny torotentsika omaly, manompo masony fotsiny Andriamanitra amin'io ady lalovanao io tena hiala hovaha potika ny asan'ny maizina rehetrarehetra, ny tetitra tsy ny fahavalo tena hoe tsy hanan-kery aminao izany raha manandratra sy mihira fidiram-baovao ho an'Andriamanitra ianao. Haleloia. Misaora amin'ny zavatra rehetra ry havana fa izany sitrapon'Andriamanitra dia andaontsika anatin'Andriamanitra amin'ny manoloana ady sarotra izay lalovanao andaontsika hidera azy hanome voninahitra azy, hisaotra azy. Haleloia. Tianao Jesosy ry havana. Izany mino fa nampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany raha mbola tsy tonga any amin'ny raha olon-lanitra moa Jesosy dia amin'ny manaraka toy izao indray mifampahery mifanohy very indray tsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Tianao Jesosy ry havana. Amen. Haleloia. Mankasitraka an'Andriamanitra, mankasitraka indrindranao ranabavy Fabiolata mba mitoro teny many izay noentinao teo dia Jesosy any hamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Fabiola. Haleloia. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay nampahery azy tamin'ny alalan'ny fisaorana izay nataonareo, fa mampahery azy ny fisaorana izay ataonareo azy ireo. Jesosy hamaly fitianareo ihany koa. Haleloia. Salamo 7:10 mafinaritra be ity salamo ity. Andininy mpafito manao hoe manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny manitra ho afaka amin'ny zezika. Haleluia. Amen. Resaka fanandratana ny malahelo ny resaka eto. Ny tena marina saika ny olona rehetra tonga eo amin'Andriamanitra dia manitra sy malahelo daholo aloha. Misy zavatra mampahanitra azy misy zavatra mampalahelo azy misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainany izany daholo ny olona tonga eo amin'Andriamanitra. Ary ny olona nanompo an'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly misy olona tena tanaty fahasahiranana, fa ny zava-mahafinaritra dia izao novain'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo. Novain'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo fantatritsika tsara nga mandantara an'izany hoe rota. I rota dia azo lazaina mitovy amin'ny 400 amintsika amin'izao androtsika ty amin'ny taona 2000 ity. Izany rota izany dia tamin'izany tsy mba vitsy kely izany olona mitsindroka izay latsa-datsaka eny an-tsaha izany dia tahaka ny olona izay mitsindroka amin'izao fotoana iainantsika izao. Izany hoe tena manitra. Azo lazaina hoe tena na dia mbola tsy nisy aza ny 400 dia efa nisy 400 izany tamin'izany. Izany rota izany dia olona tena nena tao anaty vovoka izany sady nalahelo. Ary tena manitra tao amin'ny zezika mihitsy izany rota izany. Fa fantatritsika ny toeran-tantara fa rehefa nifikitra tamin'Andriamanitra izy, nifikitra tsy nanary sy tsy niala tamin'ny rafozana izy dia lasa nivadika Andriamanitra. Haleloia. I rota dia Moabita. Ny Andriamanitra ny Moabita hafa. Fa i Naomi izay rafozany dia taranak'Israely. Haleloia. Manana ny Jehovah Andriamanitra ho Andriamaniny. Nisy fanapahan-kevitra ngezabe mihitsy raisina rota teo amin'ny fiainana. Dia ny nandehanany efa kizika izany tantara izany.
zao zavatra fanapa-kevitra ngezabe no tenenin'ny Rota na raisiny Rota teo amin'ny fiainany. Bokin'ny Rota toko voalohany 15:10. Ary hoy izy, ino ro raha vavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy n'Andriamanitra? Hitanareo? Iorpa zany izay raha vavin'ny Rota ara-panambadiana izay mitovy fiaviana aminy. Dia landeha niverina izy ho any amin'ny fireneny, dia niverina koa izy hanompo ny Andriamanitra ny fireneny. Dia hoy izy nomana tsy any Rota hoe ka mba miverenana koa ianao ka hanaraka ny ravavinao. Hoy Rota, aza manery andao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay alehanao ny alehako, izay toeranao ny toerako, ny firenenao ny fireneko, ary indrindra ny lehibe indrindra atao anatin'izay ny Andriamanitrao no Andriamanitra. Aleluia. Iorpa lasa nandeha nanaraka ny fireneny sy ny Andriamanitra akely. Fa voalaza ny tena mamaky ny ten'Andriamanitra dia Rota kosa nanaraka ny Andriamanitra reny soratra. Ny Andriamanitra no Andriamanitra. Fanapa-kevitra ngezabe izay tena nanova ny fiainan'ny Rota io. Satria any amin'ny Salamy 13:7 dia mitantara mombana spesialite anankiray an'Andriamanitra. Aleluia. Tena spesialite an'Andriamanitra zany ry havana ny voalaza tao anatin'ny Salamy 13:7 io, dia ny fanandratana ny mahantra hiala amin'ny vovoka, ny fananganana ny malahelo hiala amin'ny vovoka, sy ny fanandratana ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Zany tena taretan'Andriamanitra zany. Aleluia. Ka i Rota vao nifidy fotsiny hoe Andriamanitra ao ny Andriamanitra, dia raha mamaky tsika tsy ela be tonga miverina tany Betlehema zareo dia niainga tamin'ny fitsindroana. Tena malahelo zany fiainana, tena fiainan'olona malahelo zany, miaina amin'ny fitsindroana. Fa Andriamanitra zany rehefa omentsika lalana, rehefa mentsika ilika Andriamanitra ahafahany mitany fiainantsika, dia tena ataony ry havana malala. Nomen'ny Rota ilika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny inona? Tamin'ny alalan'ny fifidianany an'Andriamanitra mba ho Andriamanitra. Dia fantatsika fa na dia 4 aza ny aingany, na dia mpitsindroka aza ny aingany, ny sakafo hohanina androany andeha tsindroana androany, tsy mba nanana tahiry, tsy mba nanana ambombava zany Rota zany. Fa nifidy an'Andriamanitra kosa izy ho Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe zany fidinao eny ary andehana ary mivoaka atombohy amin'ny fitsindroana. Halleluia. I Rota tsy problème ny tsindroka, tsy problème ny nandeha nitsipona, ampy azy fotsiny manampy hoe mahefa manana an'Andriamanitra izy. Izany Rota zany tsy mba niandrandra miliary zany. Izany Rota zany raha nisy ny fitombavaka amin'izao tsy m'intéressé amin'ny Rota zany hoe fivavahana tonga dia évangile de prospérité be tonga dia tsisy afa-tsy resaka tena vola sy arena sy zavatra ohatr' zany. Tsy intéressé amin'ny Rota zany, ny intéressé amin'ny Rota Andriamanitra. Ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Tonga tany nefa tsisy hohanina, nandeha nitsindroka, fa tsy mba tonga tao anatin'ny sain-Rota hoe mba Andriamanitra ao ve mba atompoko dia zao hoe efa nifidy an'Andriamanitra fotsiny dia zao no tao anatin'ny eritreritry Rota. Zay zany le fiainana. Be dia be nge ry havana ny olona tsy maka olana amin'ny zavatra ohatr' zany. Be dia be ny olona rehefa hifidy an'Andriamanitra dia tonga tsy mety mandeha mitsipona intsony aloha. Ka ao amin'Andriamanitra nge ry havana malala resaka dingana atao daholo nge zany tonga ao amin'Andriamanitra aloha ianao malahelo ny atongavanao mipetraka amin'ny vovoka ianao, zay mihitsy ny ahitan'Andriamanitra anao. Satria vao hanomboka hifidy an'Andriamanitra dia tonga dia efa any amin'ilay tena midira aloha, andramo aloha dia izaho. Alleluia. Fa hoy Andriamanitra hoe za manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka zay, le malahelo tena eo amin'ny vovoka tokoa. Ka i Rota nifidy an'Andriamanitra, nifidy ny Andriamanitra noana, tonga izy dia tsy mampaninona azy ny nalahelo sy ny nandeha mipetraka eny amin'ny vovoka.
satria tsy zay ny azy ny zava-dehibe taminy. Ny zava-dehibe tamin'ny rota dia Jehova. Ny zava-dehibe tamin'ny rota dia manana ny Jehova ho andriamaniny. Tsy tao anatin'ny eritreritany mihitsy hoe ahoana fa mandra-paroviana, tsy tao anaty indrindra mandra-paroviana zany zao fiainana fitsindroka salim-bary zao. Tsy tonga tao anatin'ny sainy zany. Zao fotsiny teneny raha mbola velona andro mbola mihinana tsy manino. Za efa mifidy an'Andriamanitra raha teo. Andriamanitra nefa tsy mijery ary tsy manaiky ny olona iray manatona azy. Malahelo teo mivovoka ny aingany ka tonga ny farany mbola malahelo eo mivovoka ihany fa Andriamanitra dia manatsara. Andriamanitra dia manao zay mampivoatra ny fiainantsika. Alleloia. Raha kely ny andohanao dia hoy ny tena marina lehibe indrindra ny afaranao. Nitomboka tamin'ny fitsindroana. Fantatsika ny toean'ny tantara. Inona ny toean'ny tantara? Aika teo amin'ny tanin'ny olona tena farak'izay manan-karena. Ary olona manan-karena io no nampiasain'Andriamanitra. Io zany tsy voatery Andriamanitra mihitsy ny hitanao hoe io misy Andriamanitra mazava be dia tonga dia kotrokorana be dia tonga dia tselatselatra be dia fa mampiasa olona Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa hiasa dia ny tanany olona ny ataony tanany. Olona anankiray angery avany no irahan'Andriamanitra anatanteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe Andriamanitra ny midina dia miaraka aminao fa misy olona kasihany any. Ka ity rota ty efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra ny fanapa-kevitra ny lesiny. Fantatr'Andriamanitra koa ny sahady andehanany hitsindroka. Halleloia. Ny sahany hitsindroany dia sahana lehilahy manana karena be, mpanjato be, atao hoe Boazy amin'ny anarany. Tsy tonga tany amin'ilay sahan'ilay olona kahidy be le tena le poketra vy be le zay latsaka tsy azo omena niza mihitsy. Misy olona inge ohatr'izany poketra vy. Fa tato amina lehilahy anankiray sady tsara fanahy no manam-pitiavana no tena manan-karena. Taony nataon'Andriamanitra tonga. Inona ny programan'Andriamanitra amin'io? Anangana ny rota izay malahelo amin'ny vovoka dia hanandratra azy hiala amin'ny zezika satria mahantra izy. Zany ny fiainantsika io. Dinio ny fiainanao. Fa ianao io koa dia niainga tamin'izany. Fa jerenge ny fiainanao na hoe tsy mahatsapa hoe tena ataon'Andriamanitra miakatra zany ny fiainantsika. Zany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Zany ny fiainana zanak'Andriamanitra. Zany Estera zany teneniko anao tsy mba zanak'olona ambony zany. Tsy mba zanak'olona nahitahita zany. Fa nanaiky fotsiny izy. Alleluia. Izy teo Andriampanjaka ho isan'ny nofidiana. Fa mpanantanterahana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Anangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy mahantra hiala amin'ny vovoka dia anandratra ny mahantra. Anangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka dia anandratra ny mahantra ho afaka mizezika. Zany hitantsika tsara angamba tantaran'i Josepha dia mampianarina anao hoe ny tantaran'i Josepha. Fa Josepha zany ange tena olona sahirana, tena sahirana tonga tao Egypte. Nakanjo tafiany ary tsy nanany. Nakanjo tafiany ary tsy nanany nedivan'olona vahatra ary mino fa nedivan'olona vahatra amin'ilay mora mihitsy. Malahelo inge zany mahantra inge zany. Fa manao ahoana ho any namoahan'Andriamanitra ny fiainany. Izy ny mpanapaka tao Egypte. Satria Andriamanitra miteny amin'ny Salamy 7:10 fa manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra zany tonga dia lasa ambony ilay olona ho afaka amin'ny zezika. Halleluia. Efa tsika ny Salamo 5:20. Io zany tsy tediavinao aiza na aiza zany. Hoy ny tena marina Salamo 5:20 ny fa 6-7. Fa tsy avy any atsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo na avy any atsimo ny fisandrantana. Andriamanitra mpitsara ampetiny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Halleluia. Io tsy tediavina aiza na aiza io. Fa io tonga dia men'Andriamanitra fotsiny io. Rehefa hainao zany miaraka amin'Andriamanitra manery teny anatrehan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra. Halleluia. Misy be dia be ny olona, be dia be mihitsy ny olona.
no tanaty fahasairanana ny tonga nanompo an'Andriamanitra rehefa Andriamanitra tena mitana ny teny nomeny fa ozy Andriamanitra raha mbola misy ny azoko atao tsy avela kosiny io fiainana. Misy ranabavy zay fa anisany zokinay ara-panahy izy tena tanaty fahantrany zany olona zany. Tantarainy anay ny fiainana vilany eritreretiny hoe vilany efa tsy nanana intsony hitanao le kapoaka reny kapoaka ny andrahoiny sakafo amin'ny zanany anakiroa zanany avy mbola kely vadiny maty dia ny trano ipetrahan'ireo trano tena le rojo petale raha misy amin'izao misy an'le orambe rano be any Madagasikara dia ny trano ny anjera voalohany ao izy telo mianaka mipetraka dia efa tsisy vilany intsony tsy mahavidy vilany fa hitanao le kapoaka le ohatra hoe boatina loko dia diovina tsara na ohatra hoe boatina zavatra reny no atao eo ambony ohatra manao tsikonina fa tena zay ny sakafo zay ny andrahoana sakafo kapoaka ny andrahoana sakafo vilany hoe tsy voavidy intsony mahandry zany mahandry zany fa nanomboka ny vavaka haleloia nanomboka ny vavaka manana tômôbily izy amin'izao fotoana izao manana tômôbily izy amin'izao fotoana izao fa ka mandeha tômôbily izy rehefa ilainy zany mandeha tongotra ohatry ny taloha izy rehefa ilainy zany fa ny zava-dehibe no tahian'Andriamanitra ny fiainana natsangan'Andriamanitra haleloia satria nalahelo izy natsangan'Andriamanitra hiala avy tamin'ny vovoka ary nasalatr'Andriamanitra ho afaka ao amin'ny zezika satria mahantra ravana dia niova ny fiainana ary raha hitsoravim-belona aminao isan'andro hoe mitsoravim-belona aminareo ny amin'ny fiainanay haleloia sotrany kely aloha tsika azafady sotrany kely aloha tsika azafady Alleluia. Ary raha fiainanay zay dia tena mahantra rehefa atao anatin'ny fahabokana trosa atao tena nalahelo mipetraka atao anaty vovoka ary tena hoe tena mahantra mipetraka tamin'ny zezika fa tena atao anatin'ny fahantra tena atao anaty fahasairanana tamin'izany hozy Andriamanitra hoe ahoana anatona tompoko anaton'izay Jehova avy aro karakaraiko izy Andriamanitra avy aro karakaraiko izy Andriamanitra halleluia. Tsy misy mahavita manandratra olona amin'le tena fomba tena miavaka raha tsy Jehova araka ny mivakitsika teo salama 5:7-7 hatram-bavalo fa tsy avy any antsinana na avy any andrefana ohatsy izy na avy any atsimo ny fisaratana fa Andriamanitra ny mpitsara apety ny anankiray izy dia manandratra ny anankiray kosa fa nisy kapoaka ny an-tanan'i Jehova feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotrony eny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany halleloia amen. Ianao zany mbola anatin'ireo retsahirana mahantra fotoan'olona tsinitsiny io Andriamanitra fa manana kapoaka eny an-tanany eny ary ao anatin'iny misy divay mandrondroatra miaroaro zavatra tsy fantatro hoe zavatra hoe inona fa zao fotsiny men'Andriamanitra ny mpiavinavina amin'izay io men'Andriamanitra ny ratsy fanahy amin'izay io mihetro azy ny ratsy fanahy misandratra amin'izay ny mahantra sy ny malahelo rehetra. Isika maki teny mahafinaritra be lavalava ao amin'ny Salamo 7:7 izay tiako aisisy tena kely hovakiana amintsika rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy satria tena mamy ary tena mahafinaritra. Fiantsonan'ny olona efa nitasota amin'Andriamanitra mba hisotra Salamo 7:7 vidy raha Jehova tsara izy fa marak'izay mifamindrapony aoka anao izany navotan'i Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanàny fahavalo sy nangoniny avy tamin'ny tany maro dia avy tany antsinanana sy andrefana ary tany avahatra sy tany amin'ny ranomasina. Jehova zany dia manangona ny mahantra dia jerenareo Davida rehefa tany anaty zoyan'ny Adolama fa tena ny olona anatina ny Davida io dia olona sahirana sy mahantra sy bokany trosa sy malemy sy osa daholo mahantra eny amin'ny
any amin'ny vovoka malaelo eny amin'ny zezika. Zany ny olona anatona ny Davida nefa Davida mba hanangala fanjakana. Fa zao ry havana malala. Ny fanjakan'i Davida dia nataon'Andriamanitra lasa fanjakana matanjaka indrindra tamin'izany fotoana. Satria ninona? Satria tonga ny fotoana nanandratan'Andriamanitra. Dia nasandratr'Andriamanitra hiara-tao amin'ny vovoka. Nalain'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra hiara-tao amin'ny zezika. Satria izany tena fataon'Andriamanitra. Ary amin'ny anaran'i Jesosy, ndrendreny tany an'efitra izy ka nanavatsava tany an-tany foana, ary tsy nahita tanàna honinana. Naona sy nangetaheta izy sady reraka ny hainy tao anatiny, dia nitarainy an-tranony tamin'i Jehovah ireo raha ohatra ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Hitanareo hoe izay mihitsy ilay zavatra tian'Andriamanitra, tsika ilay reraka dia miantso azy. Ny olona angeravana rehefa reraka, rehefa tapidalaka ilay miantso an'Andriamanitra. Ary misy fotoana tsy maintsy ataon'Andriamanitra tapidalaka ilay aloha ny olona iray mba ahafahany miantso azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly hoe dia namafisin'Andriamanitra ny fony Farao mba ahafahan'Andriamanitra manana tanteraka ny fahagakana rehetra tao Egypta. Raha voaloza voalohany Farao ny niainan'Andriamanitra dia na dia mpanjanaka Israely, loza iray ihany ny hita. Tsy nahita fahagakana be dia be ny olona ho tantarainy. Fa nataon'Andriamanitra mafy ny fony Farao mba ahafahan'Andriamanitra mampahita ny olona, mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny loza folo. Izany angeravana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Misy fotoana avelan'Andriamanitra misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika mba ahafahany maneho fa hainy io. Aleloia, ahafahany maneho fa hainy io. Naona sy nangetaheta sady reraka izy tao anatiny ka tany tamin'i Jehovah ireo raha ohatra. Ndry mahahelo daholo ireo. Andiny fahatelovolo dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raha ohatra ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nasandrany amin'izay. Haleloia. Ry havana malala. Andriamanitra tena te hanandratra anao. Andriamanitra tena te hanova ny fiainanao. Andriamanitra raha amin'izao fotoana izao misy olona tena miaina anaty fahantrana. Miaina anaty tena hoe tena fiainana tsy zarizary. Dao hivavaka. Za sy mampanantena anao hoe lasa miliardera ianao dao hivavaka fotsiny. Aleloia. Ingeravana malala, Andriamanitra mahita ny sahazantsika rehetrarehetra. Andriamanitra mahafantatra hoe izao mendrika anao, izao zaka anao. Misy fotoana ingeravana ny fitahiana tsy zakan'ny sain'ny olona. Ary be dia be ny olona tsy mahazaka fitahiana, lasa mivaralila. Fa Andriamanitra tsy te hahitanao hivaralila, Andriamanitra te hahitanao tonga ny an-dàna. Dia asandatra Andriamanitra miala eo amin'ny vovoka ianao, dia atsangan'Andriamanitra miala eo amin'ny zezika ianao ry havana. Fa Andriamanitra te hahita ny fiainanao iova. Hoy ny Jakoba toko faharoa andininy fahadimy, vakiko ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mianora la malalako, tsy efa nifidin'Andriamanitra va ny malelo amin'izao fiainana izao, ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova amin'ny fanjakana, no lazainy omena azy, mena izay tia azy. Averiko tsy efa nifidin'Andriamanitra va ny malelo amin'izao fiainana izao, ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana. Aleloia. Ny mahantra fantatr'Andriamanitra fa ny mahantra sy ny saina sy ny malahelo tena manana fitiavan'Andriamanitra mihoatra. Manana tolombavaka mihoatra. Manana toe-po miavaka. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra averiny mihitsy ny olona hoe eny amin'ilay malahelo sy eny amin'ny vovoka izay eny amin'ny zezika, mahatonga ny olona iny mahadidio amin'izay ny fanandratany avy eo. Aleloia. Azagaga zany raha manomboka hiditra lalina amin'ny fivavahanao, manomboka ohatran'ny raha vaharena zany ianao. Misy problème ohatran'ny velona entana, ohatran'ny tena marina Andriamanitra manadio. Aleloia. Fa tian'Andriamanitra miainga amin'izay ianao. Zay raha mananena tamin'izany. Tian'Andriamanitra miainga amin'izay ianao fa miara-miainga aminy. Ny olona tsy azo tsakanina intsony, olona efa tsy azo atao ninina intsony. Aleloia. Tsy maninona intsony koa na efa ho tahian'Andriamanitra. Tsy mampiverin-dalana azy zany fa mandray vola zany. Misy ny olona vao mandray vola kely, falim-bavaka iray no mipotra, dia ny miala amin'Andriamanitra atao voalohany. Fa tsy mbola fantatrao ny kapasitean'Andriamanitra mahatonga anao mbola tratran'izany fandrika zany.
tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny maleno amin'izao fiainan'izao mpanan-karena amin'ny finoana sy fandovana sy mpandova amin'ny fanjakana nolazainy omena azy izy. Halleloia. Fa ianareo efa nanalabaraka amin'ny malahelo mba tsy ny mpanan-karena ka tsy ny mpanan-karena va moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo ary tsy izy va no mitarika anareo ho amin'ny fitsarana. Halleloia. Amen. Kamana efa voalaza azonao ny zavatra tiana tenenina zany tenin'Andriamanitra. Veka tsy hijery le salamy fito amby zato. Le salamy fito amby zato mbola feno teny mahafinaritra be mihitsy amin'le salamo fito amby zato. Halleloia. Hoy tenin'Andriamanitra hoe andiny fahavalo folo namonamonaina azy ny anina rehetra fa nakaiky fahafatesana izy. Dia nitarainy an-tsamin' Jehovah ireo ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Na dia efa niteniny izy mba hasitrana azy ary nanapaka azy tamin'ny longony anjerany ary idiran'i Jehovah ireo no ny famindrakony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Halleloia. Ary aoka isy anatitra aoka anatitra fanaty-pisorana izy sy ilaza amin'ny sasany izany fiompiana izany. Ho tahiny tompo tsy tena teneniko anao fa Andriamanitra ray avana tena manandratra antsika. Andriamanitra ray avana tena tsy mahafoy mahita anao hoe anatina fahasairana zany. Andriamanitra zany tena tsy mahafoy ahitan'izany hoe ianao miaina anatin'izany zavatra tsy zarizary zany. Nefa ianao manompo anazy. Tsy engeravana raha ataon'Andriamanitra manitra loatra zany tsika tena fafambaraka ho an'Andriamanitra. Hitarika olona hivavaka amin'izay tsika nefa kirarotsika ary mangataparaky. Toy ny olona tsy te ho tonga ohatranao kosa aloha zany. Halleloia. Amen. Fa Andriamanitra ray avana tena tia antsika ary Andriamanitra tena tia hanandratra anao. Raha misy olona miaina anatin'izany fahoriana, anatin'izany fahantrana zany, za teny aminao tsy io ny fifaran'ny fiainanao. Fa tena spesialite any Andriamanitra mihitsy manova fiainan'olona, tena manova ny fiainan'olona. Avelao Andriamanitra meo alalan'Andriamanitra nova ny fiainanao. Zany Lazarosy zany tiako mantsy misy zavatra anankiray tiako zaraina aminareo. Lazarosy mahantra dia izao. Tao anatin'ny fahantrana iny nandehanany niala teto tany. Andriamanitra ve zany tsy nitaha azy sa Andriamanitra ve zany tsy nijery ny fahoriana? Ny tena marina rehefa hitan'Andriamanitra izao mantsy ny zavatra tena tiako lazaina anareo. Andriamanitra te hanandratra ny olona rehetra fa ny olona tsy mahazaka an'izay misandratra. Ary ny olona rehefa mety ny ataony dia Andriamanitra ny alana voalohany. Mentsika tsy ve Andriamanitra raha alohan'ny tazotazomina eo ihany tsika dia ilay mitady anazy lalandava iny satria tian'Andriamanitra ny mahaino antsika miantso azy. Ka iny tompony antsika rehetrarehetra. Raha misy olona eto mihaino an'izany fandarana izany androany, za tena te hiteny sy hitsozana an'izany olona izany hoe hanafaka anao koa ny Andriamanitra ary analanao, anangana anao ane izy hiala mivovoka ary hanandratra anao ho afaka misesika. Raha misy ny olona amin'izao fotoana izao, raha mandalo ady ianareo, mety tsy misy ny asa, mety potika ny asa, mety tsisy ninona azo raisina, fa za miteny anao androany fa Andriamanitra tena fomba an'Andriamanitra manangana ny malahelo. Ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra. Misy olona eto mety very asa, andana ainga aminao asan'Andriamanitra, ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra fa tsy maintsy asan'Andriamanitra ny fiainanao. Androany tsika tsy misy fizarana fahatsapana ny antony manokana, tsy misy fizarana fahatsapana tsika androany ny antony manokana. Fa isika kosa dia afaka mangataka hira amin'izao fotoana izao. Tapitra mantsy ny torotenitsika. Tapitra ny torotenitsika misaotra betsaka ny Fabiola tamin'ny fitsolana izay tenin'Andriamanitra mamy be izay fa tsy misy tsika ny fangatahana hira tsy misy ny fizarana fahatsapana fa tonga dia ny hira no alefantsika. Ao ary afaka mijery ny efitarany amin'ny famotenana ny toriteny famotenana tsotra izay ataony mampionona. Inona ary ny hira hitanareo fa mety fanaraka amin'izany toriteny izany dia izay no ataontsika izao. Amara-panantsika sady ny fotoana dia vavakantsika eo amin'izay dia vavaka amin'ny firenena dia dahin'i Jesosy. Inona ary ny hira hitanareo fa mety amin'izany toriteny izany dia izay no hira alefantsika. Alleloia. Ao ve?
Alléluia, sady maharitra misotro rano any a. Alléluia. Inona ny raha hitan'ireo famety amin'izay tsy inona totsika zakady. Alléluia. Mbola nareninao a, io ny anankiray. Io ny anankiray a mbola nareninao a, dia inona no fidintsika maharaka an'io. Alléluia. Misaotra betsaka ny ka nanolotra. Mbola nareninao anjaka fity foazy fanamasina hira. Foazy aho a sa mbola nareninao ary a mihira izay ho ataontsika. Lancetsika avy hatrany ny zoom dia hipapakitsika ao aorianan'izay a. Ngatana tokony ndraiky eto dia lance ny zoom amin'izao fotoana izao rehefa tonga ny floaten'ny hira. Alléluia. Alléluia. Ndry rapiso any mizara fahatsapana fa savy asika any andrasona andra manary loha re. Tolo andramana any asina fizarana fahatsapana. Fa amin'izay fotoana izay a tsy izany antsoinareo fa iny ny compte mampionona kiradio ny antsoinareo a. Raha ohatra nareo a hizara fahatsapana dia mampionona ny antsoinareo izao dia afaka mizara fahatsapana. Misy fizarana fahatsapana fa mampionona no antsoinareo a fa tsy ny tenako a azafady ny antony manokana androany fotsiny. Ndao ary izary no hizara fahatsapana mampionona efa nisoratako iny ny compteny a mampionona kiradio a dia izy no antsoinareo a amin'izao fotoana izao ilay hizara fahatsapana nareo a amin'ny messenger nareo miantso a amin'izao fotoana izao. Izy ary ny hizara fahatsapana voalohany tonga dia mena azy avy hatrany ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Inona ny lalàna ireo olona? Alléluia. Ndasoaloha efa misy ny appel. Efa misy ny appel. Alléluia. Misy appel miditra fa mbola tsy tafiditra aty ilay izy. Alléluia. Zay ilay izy zay. Eny ary raha afaka miteny ary a maheno lerana vavy marina ty anà. Ie, maheno koa pastera. Maheno anao zay raha maheno anao andao ary ianao mena fitenenana inona ny azonao zaraina androany ary anao ny fitenenana. Tena nanamarika anazy zany ilay hoe ilay tenenitra vavy Zervita hoe aza mianatra mijoro amin'ny famarinana, aza mitrosa dia aza mandalana. Ianao no tokony pirofo fa mahay manangana ny malahelo, Andriamanitra afaka mivoaka izany na afaka amin'ny zavatra maro mihitsy dia tena hoe asandratra Andriamanitra. Dia faharoa ilay teny pastera hoe Andriamanitra tena tiantsika dia omeo alalana Andriamanitra hiasa. Fa raha ohatra hoe tsika izany ohatra hoe misy ohatra hoe rehefa lasa manan-karena loatra dia lasa manadina an'Andriamanitra tonga dia miala dia lasa tsy afaka miasa Andriamanitra amin'izay satria izy dia hitahiry antsika foana ao aminy. Izay anankiroa izay izany tena hitako hoe mibesatra be voray efa-androany. Mankasitraka pastera dia tahiny daholo tsika rehetra rehetra. Alléluia. Mankasitraka ny nanavatsika marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana na finaritra be izay nentin'izay. Izy ary ny antso manaraka mampionona kiradio ny antsonareo fa tsy za dia efa lasa n'ilay compte izay hiantsoana. Alléluia. Dia miandry ny appel antsika tsirairay avy sisa. Alléluia.
Dasoloary a. Alleloia. Mety efa maheno ve amin'izao a rahampaviana. Tena kely anao azafady anao fitenena rehefa maheno anao azafady. Anao azo inany azo zaraina ary a androany. Maheno tsara mihitsy. Anao fitenenana maheno ve? Izay maheno fa anao ny fitenena raha efa maheno anay ianao dia